Betsaka ihany koa ny mametra-panontaniana. Iza moa ny ambadikinao? Ary zay foana fanontaniana mipetraka hatramin'izay, iza ny ambadikinao? Aleo androany aho hagnazava ireo olo ambadiko aby ireo. Raha eto Madagasikara aloha, misy olo marobe eto Madagasikara ambadiko. Mpitondra fanjakana marobe zany. Ohatra resaka général, misy général efa efatra miaraka amiko amin'izao fotoana izao, général efatra. Tena matanjaka zany. Tompon'ireo force rehetrarehetra reo. Misy colonel sivy efa miaraka amiko. Nakabetsahany miaramila rehetra, nakabetsahany gendarme, nakabetsahany polisy miaraka amiko. Reo zany no ambadiko eto Madagasikara. Dia eo koa moa ministre maromaro koa ambadiko eto Madagasikara. Zay aloha ny eto. Ary maro ny olo ray aman-dreny maro ambadiko. Ray aman-dreny be tabe sodra be rehetra, ray aman-dreny filohaloha rehetrarehetra eto Madagasikara ambadiko reny. Dia ankoatran'izay, dia olona fantapitrisany koa no ambadiko. Vahoaka io maneran-tany ambadiko koa reo olo reo. Reny fa fanampitan-dranomasina tena kabetsahana izy ireny. Firenena matanjaka anankiroa no ambadiko. Israelianina ray dia anglisy ray. Reo firenena anankiroa reo zany ambadiko. Firenena israelianina dia firenena anglisy. Reo zany firenena ambadika, firenena matanjaka. Ary reo zany vonona hanampy ahy amin'izao firotsahako filoham-pirenena zao. Vonona zareo hanampy ahy na amin'ny resaka tafika zany, na amin'ny resaka fitaovam-piadiana. Fa za moa fa niteny tamin'izareo hoe za tsy mila ramandrika, ary tsy mila ady, tsy mila korontana, fa velao vahoaka malagasy no ametraka ahy eo amin'ny fitondrana. Fa rehefa apetraka ny vahoaka amin'ny filoham-pirenena aho dia milamina. Dia zany hoe ireo olo firenena matanjaka ireo zany zay misy pense fotsiny, karazany hoe manampy ahy, fa tsy zareo akory no tena hiady. Fa tsy mila olo hiady aho fa Jehova no hiady ho ahy. Jesosy Kristy ny mpiady ho ahy. Ny anjeliko rehetra, ny anjely firy moa ny anjely miaraka amiko amizao. Karazany anjely firy manampy ahy. Reo anjely reo zany miara-miasa amiko, anjely lanitra. I Jehova zay nanao ny lanitra sy ny tany, io no tena lehibe indrindra ambadiko io, Jehova. Dia Jesosy Kristy no miaraka amiko mivantana amin'izao fotoana izao. Izay sy Jesosy miaraka mandeha amin'ny Jesosy zao hitanao eto. Ka zay zany raha fanontaniana apetrakinao sanandro foana hoe ia mambadikinao, ia mambadikinao, ia mambadikinao. Fa leo sofiko ty maheno an'izany, ia mambadikinao. Ka izay zany ny ambadiko. Ka raha reo olo teneteneniko aby reo matanjaka reo, matanjaka. Ka eto aho dia milaza aminareo. Ny tena matetika zany tsy dia izaho loatra ny tena manakorotana, fa nareo mihitsy ny manakorotana. Ataovy hoe izaho zao moa samboro dia migadra zaho. Mba manao akory moa filaminan'ny firenena ty raha zaho vao sambotra? Dia tsy hitako mahatonga anareo miesista mihitsy ny hanambotra ahy, miesista mihitsy ny hampigadra ahy. Mba ataonao hoe mba manao akory moa zaho ty raha vao gadra? Mba ataonao mba milamina moa ty Madagasikara ty raha zaho gadra? Ataonao tsy korontana be fa pitifitifitsy eto, poka bomba tsy fakahitana, ramandrika tena tsy fakahitana. Ka ajanono zanahy ty sambosambotrareo ty. Fa izaho manokana dia milaza aminareo fa za tsy hanakorotana zany, ary zaho tsy hitadiady zany. Ary voafehiko reo oloko reo, reo vahoaka miaraka amiko reo voafehiko, matafika miaraka amiko voafehiko. Reo fa magnaraky baikiko reo. Ka nareo aza matahotra hanakorontana tsisy an'izany. Fa zaho olo tompon'ny filaminana, iraky Jesosy anie zaho io, iraky Jesosy baka an-danitra any zany. Tsy possible amiko hanakorontana zany, tsy possible amiko hapisy ramandrika zany, tsy possible amiko hapisy ady vonolo zany. Tsisy an'izany tsika. Mpamonjy olo aho fa tsy mpamono olo, mpampilamina aho fa tsy mpanakorotana, mpampihavana, mpampifankatia, mpampiombona fa tsy mpampisaraka. Aza mpangana amin'izany mpanakorotana, tsy hanao an'izany aho, tsy hanao an'izany aho, satria iraky Jesosy mpanompon'Andriamanitra sy olo tenan'i Jesosy, iraky Jesosy aho. Tsy hanao asa ratsy mihitsy eto amin'ity firenenantsika ty, fa hamonjy anareo ny tanjoko. Ka dia zay zany no ambadiko. Ka raha zaho lany filoham-pirenena tena afahako Madagasikara, afahako Madagasikara ty, hanavitsy ny Madagasikara zaho sy Jesosy Kristy. Fidio Jesosy filohan'ny Madagasikara.